Faly miarabanao indray. Inona fa efa nanomboka nandeha niasa daholo indray isika rehetra tamin'ity herinandro ity. De tao anatin'izay asa izay efa zatrany tsy niasa, teo koa moa efa niasa foana nandritry ny fiboahana aza, de efa mitaky sady ny havizanana satria efa mipetrapetraka foana ny nahazatra hatramin'izay moa, na nijanona tao an-trano fotsiny ihany koa ary ny fiboahana dia mandreraka ny saina, mandreraka ny vatana, mandreraka ny rehetrarehetra, de efa mitady fitsaharana betsaka ny efa maniry hoe raha vao misokatra io lalana io de andeha mba haka rivotra kely, voaka kely ho any amin'ny ranomasina, ho any amin'ny toerana mahafinaritra mba misinda kely indray fa efa mandreraka loatra lay fiboahana. De ao anatin'izay zavatra izay mihitsy no hitondrana antsika n'ity tenin'Andriamanitra ity anio, dia ny Matio 1:1-20, andininy 19 ka hatramin'ny 20. Andiny soratra masina efa haitsika sy mahazatra antsika ihany fa alefantsika amin'ny fomba ny gasy mahay mamaky baiboly izy androany. Matio 1:20, andininy 19 ka hatramin'ny 20. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Eto ny zioga ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona po dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Zay ny andin-tsoratra masina izay hojerentsika, izay lazaiko hoe tsy vaovao aminao mihitsy fa anisany andin-tsoratra masina tena tiantsika satria mampanantena fitsaharana ao amin'i Jesoa Kristy, ary tiantsika ihany koa rehefa mitory filazantsara satria mitaona ny olona ho ao amin'i Jesoa Kristy. Mankanesa ty amiko dia jerentsika indray izy ny momba an'izay androany, ka hozaraintsika telo no hijerena azy hijerintsika ny olana, de hijerintsika ny vahaolana, de hijerintsika ny vokatra izany rehefa avy eo. Zany hoe ny tapany voalohany de hojerentsika ny olana hoe inona ny hevitra izany hoe miasa fatratra sy mavesatr'entana izany. Zay zany ny tapany voalohany hojerentsika. Rehefa avy eo dia hijery matoan-teny mibaiko anankitelo tsika, de ny mankanesa, ento ary mianara. Mankanesa ty amiko, eto ny ziokako ary mianara amiko. De io zany no entina amaliana n'ilay miasa fatratra sy mavesatr'entana ateo. Fa inona kosa ny vokatra io? Matoan-teny telo, vokatra io baiko io zany ny fanatanterahana an'io baiko io de le teny miverina indroa ihany koa atao amin'ity andalana izay novakitsika aty de ny fitsaharana. Za hanome anareo fitsaharana, ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Zay zany ny fizarana telo hojerentsika amin'ity Matio 1:20, andininy 17 ka hatramin'ny 20 ity, izay azo antenaina fa fampatserovana ho anao amin'ny vanim-potoana tahaka izao mihitsy. Satria amin'ny vanim-potoana tahaka izao raha hiditra amin'ny tapany voalohany tsika, de betsaka ny zavatra izay mampiasa saina, mampiasa loha, mandreraka. Amin'ny teny frantsay moa izy de hoe reraka mihitsy no ilazany azy, fatigué, chargé, zay no ilazany azy amin'ny teny frantsay. Betsaka ny zavatra mandreraka ny olana sy ny rehetra izay mandalo amin'ny saina. Anisan'ny matetika mandreraka ny olona ihany koa zavatra faran'izay tsotra kely ty raha ny ankizy kely milalao ohatra ny jerentsika, rehefa milalao ny ankizy kely de misy zavatra anankiray mba hatakiany le ray zany am'le namany de rehefa tsy mety manao an'iny zavatra takiany iny le ray, de izao no fiteny hoe tsy namako tsony ianao, tsy namako tsony alahy, tsy namako tsony ndry. Ary zavatra ohatr'izany tena anisan'ny marary ary azo lazaina hoe chantage izay tombona foana ihany, satria mafy zany hoe laozany namana, tsy mana-namana, misaraka amin'ny namana zany
olona nanana fifandraisana akaiky aminao de mafy zany. Ary ny zavatra tahaka zany de anisan'ny manery atsika ary nandray tena manavesatra atsika ihany ny finamanana tahaka zany ka mahatonga atsika ezaka anao zay ampifalifaly an'lay namana teo iny. Zay zany zavatra mpitranga. Fa na ny olon-dehibe ihany koa raha de tratra an'zany na ny any am-piasana hoe rehefa tsy mahavita an'izao raha tara fahatongavana tsy tratra ty asa ty, tsy vita ty mission ty dia mety ho voaroka amin'ny asa, na mety tsy mahazo prime, na mety mahazo avertissement sy ny isan-karazany dia miteraka vesatra zany ary mandreraka mamizana zany ary miteraka raritsaina mampisy stress izany zavatra izany. Eo ihany koa ny am'resaka amin'ny fiarahamonina de misy zavatra anankiroa zay tena mandreraka ihany koa mahatonga ny olona miasa fatratra sy mavesatr'entana dia ny resaka ny ray voalohany firotoroton'ny fiainana. Mirotoroto foana ny fiainana de tsy hitanao tsony ny fianakavianao, ny havana akaiky, de sarotra ny fakahita satria be de be ny adidy sy ny andraikitra zay mila enjehana, ny asa mandràra, ny fanenjehana bus, ny embouteillage sy ny isan-karazany dia miteraka havizanana, miteraka vesatra ho an'ny teny zany, miteraka raritsaina ho an'ny teny zany. Eo ihany koa ny antsointsika amin'ny teny frantsay hoe pression sociale. Zany hoe misy zavatra takin'ny fiarahamonina aminao hoe ny olona de tokony ohatran'izao, tokony manana an'izao, tokony manana fiara, tokony manana trano, tokony manana vady, tokony manana zanaka, tokony manana inona, de rehefa tsy manana an'ireny ianao na inona de mahazo vava amin'ny fiarahamonina. Amin'ny ankapobeny moa de mahazo foana ianao, de lasa miezaka foana manenjika an'izay zavatra zay hahatratrarana an'lay tanjona tiana tongavana ao anatin'izay. Dia misy anisan'izay ao anatin'izay ihany koa nylay fisainana am'izao fotoana izao lay fahombiazana, te ahomby foana, te hitsongadina, vita zavatra be, reny rehetrarehetra reny mavesatra reny ary mandreraka ireny zavatra ireny. Fa na de amin'ny lafin'ny fivavahana ary indrindra dia zay nidirantsika amin'ny tontolo manodidina an'ity teo amin'ny sehatry ny jiosy, fa tsy ny jiosy ihany fa na ny kristianina rehetra ihany koa de zay hoe mila manao zavatra ho an'Andriamanitra, mila manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra. Raha tsy zany de tsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra, raha tsy zany de bedin'i Jesoa, sy raha tsy zany de tsy mahazo fitahiana, raha tsy zany sisa rehetrarehetra de miezaka be na amin'ny lafin'ny fivavahana araka na de vizaky ny asa raha ny latsinainy ka hatramin'ny zoma dia sabotsy sy lahady indray dia enjikejika indray ny fivavahana satria te haka an'lay fankasitrahan'Andriamanitra. Satria nanamana fotsiny raha mandao manahirana maika fa Andriamanitra ny andao anao, tsy hankasitraka anao tsony de vesatra be zany. De zany zavatra nataon'ny fariseo an'ny jiosy tamin'ny vanim-potoanan'i Jesoa Kristy ity, satria nyresaka tamin'ireo mihitsy Jesoa Kristy hoe tena mila miasa fatratra, mila manao zavatra be zay vao ankasitrahan'Andriamanitra. De io moa no zavatra teneniny eo amin'ny Matio 7:24 ohatra, miresaka ny mpanoradalana sy ny fariseo mihitsy Jesoa Kristy zay maka ny fitoriten'ny Mosesy ozy izy ireo de nefa zao ny zavatra ataony ozy izy hoe eny mame entana sady mavesatra ny sarotra entina izy ka manainginy zany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika zany na de amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. De eo alohany io moa Jesoa Kristy ny teny tsara amin'ny reto jiosy reto hoe eze lazay ny atao fa aza zay ataony no atao, fa zay teneny ny arao, satria zay mame entana sady mavesatra ny sarotra entina. Io zany lay lalàna anankiray zay asain'ny mpanoradalana sy ny fariseo ho tanterahan'ny jiosy. Lalàna ny iray fa ny faharoa koa de ny
fombandrazana ny tradition ny fombandrazany zareo jiosy zay mila tanterahana fa vo tsy mahatanteraka an'izany ianao de fa mahazo amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna de nefa nolazainy hoe ny tenany tsy mety manetsika zany na de amin'ny ratsan-tanany anankiray azy nefa ny soroky ny olona vesarany an'io zavatra io nefany izy tsy mahatanteraka an'ireo tsy misy ny olana nge de tsy misy mahatanteraka lalàny ny olana nie de tsy misy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona fa raha nisy na vitan'izany na de iray ara de tsy nila nidina tety ambony tany Jesoa Kristy tsy nila maty eo amin'ny hazo fijaliana i Jesoa Kristy fa izay zany le miasa fatratra sy mavesatretana de lay vesatry ny akoatra ny vesatry ny fiarahamonina ny fifandraisana sy ny isan-karazany de ny vesatry ny fivavahana ihany koa de lay lalàna zay mangeja ny olona sy le fombandrazana mangeja ny olona mbola miresaka an'izay ihany koa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 andininy 10 zany ny asan'ny apôstôly 5:10 moa de ilay konsily tao a Jerosalema ny amin'ny famorana hoe nanomboka nisy ny betsaka ny jentilisa ny ovafo de hoe ho forana ve izy ireo sa tsy ho forana de zao ny zavatra nambarany Paoly sy Barnabasy tamin'izany hoe vakiko amin'ny dikateny-ombonana eto Madagasikara izy hoe nahoana ary no mizaha toetra an'Andriamanitra ianareo ankehitriny ka mampitondra zioga mavesatra ny mpianatra nefa samy tsy nahazaka izany na ny razantsika na ny tenatsika lasa zioga mavesatra lay fombandrazana hoe tsy maintsy forana vo lasa vahoaka an'Andriamanitra sy lay lalàna tsy maintsy tanterahan'ny olona zay nandray an' Jesoa Kristy dia lasa zioga mavesatra le izy ary makafanan'Andriamanitra zay izy ny fiteny amin'ny baiboly mahazatra antsika makafanan'Andriamanitra ianareo amin'izany satria na isika jiosy ara ozy izy tsy nahazaka an'izany ny razantsika tsy nahazaka tsy nahavita nanatanteraka an'izany ko nahoana ireo jentilisa zay nandray an' Jesoa Kristy ny terentsika anaraka an'izany ka lay miasa fatratra sy mavesatretana eto zany de zay lay tery zioga ny fivavahana ny lalàna sy ny rehetrarehetra hatramin'izao moa zany de mbola misy ny zavatra ohatr' izany ho an'ny kristianina betsaka no mametraka zioga ohatr' izany ho an'ny kristianina ary mahatonga ny kristianina maro hoe zay tsy hanao kristianina fa tena mafy loatra ny ianareo miasa fatratra sy mavesatretana ianareo satria tsy azo atao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo zavatra rehetrarehetra tsy mahazo manao pataloha ny vehivavy vo tamin'ny herinandro lasa iny hoe tsy mahazo manao an'izany avatara zany fa ny avatara ny andohan'ny avatara de zao raha raisina amin'ny fiandohan'ny teny daholo ny teny fa tsy neviny sy zavatra mitranga de tsisy zavatra azon'ny kristianina atao satria raha ny teny rehetra ohatra hoe ny teny grika ny enga avy amina mitôlôjia daholo dia sarotra tsisy azo atao zany ho an'ny kristianina nefa ny tompo laza hoe tsy ampialatsika eto amin'izao tontolo zao fa hiaro antsika amin'ny ratsy zany de zay zany ny mahatonga ny olona miasa fatratra sy mavesatretana eo anatrehan'izay miasa fatratra sy mavesatretan'izay tsy haiko na amin'ny lafin'ny fifandraisana ny olanao mampavesatretana anao na amin'ny lafin'ny fiarahamonina mampavesatretana anao na amin'ny lafin'ny fivavahana no mampavesatra anao na amin'ny lafin'ny rotorotom-piainana sy ny sisa rehetra dia manome vahaolana ny tompo eto de eo ny idirantsika amin'ilay matoanteny anankitelo ka atombontsika amin'ilay voalohany izy hoe Mankanesa ty amiko any zany le vahaolana voalohany tena ny miainga voalohany aloha de tsy maintsy amin'ny fanantonana an' Jesoa Kristy ao amin'ny any no misy ny fitsaharana ao amin'ny any no misy ny zavatra rehetra satria ny olona tokana na vita na anao ny sitrapon'Andriamanitra teto ambony tany tokana ho iaho de tsy nisy afa-tsy Jesoa Kristy fa na dia na vita zavatra tsara be deabe ary ianao fa ratsy kely fotsiny no nataonao de fa ratsy zany no nataonao ohatra fandraisana zay tena marikiriko nefa natao an'izay mihitsy izy mba ho hitantsika hoe raha misy jus tsara tareo tsy haiko zay tianao na jus de papay na jus de garanadrel na
jus de carotte na jus de inona zay marihatra tsara, mavomavo tsara rehetrarehetra, kanefany a hitanao fa iny fa nipitiana rorana, nipitiana lelo kely fotsiny, gotikely ohatran'iny fotsiny le izy a, izy anisotro an'izany tsony. De nefa tahaka izany ny ataontsika nitadiavintsika atao amin'Andriamanitra hoe tsara be dia be iny eo Andriamanitra fa kely fotsiny le tsy nentina ataoko de ray sotro ihany io jus namboariko io tsy mandray an'izany Andriamanitra fa mila tanteraka tahaka an'i Jesoa Kristy tsika, zay vao ankasitrahan'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'i Jesoa Kristy hoe Mankanesa ty amiko fa ty amiko ihany ny vahaolana, izaho ihany ny lalana tokana makany amin'ray azahoana sitraka amin'Andriamanitra de ny finoanareo anahy, ny fiankinanareo amiko sy ny fianteheranareo aty amiko fa tsy fianteheranareo amin'ny tenanareo na amin'ny zavatra vitanareo fa tsy ho tafavoakinareo raha vao izay no ataonareo. Ny faharoa de zao hoe makany amin'i Jesoa Kristy fa rehefa makany de ahoana? Eo no mitranga matetika hoe raiso Jesosy de rehefa raiso Jesosy vita zay de vita ny zavatra rehetra ohatran'ny tsisy toy antsony. Fa fiandohana fiainana ny fandraisana an'i Jesoa Kristy fa tsy fiafaran'ny fiainana akory. Eo vao manomboka ny fiainana rehetra de ny matoa-teny faharoa zay resahany de entony ziogako. Entony ziogako. Ndao hiresaka kely momba ny zioga tsika na de mbola hiresaka an'io ihany ary tsika amin'ny herinandro mbola hisy publication ataon'ny gasy mahay mamaky baiboly momba ny zioga amin'ny herinandro resaka kely an'io izy fandraika amin'ity lohahevitra ity adin-tsoratra masina ity satria hitantsika teo le miasa fatratra sy mavesatr'entana fa nisy zioga ihany eo na atao amin'ny soroky ny olona, lay andin-tsoratra masina roa vakitsika teo fa ny ziogako de miveriny indroa, ziogako andininy fahatelopolo zany. Iny io zioga io. Ny zioga zany dia karazana hazo ray lehibe zay atao eo amin'ny soroky ny omby mba ampifandraisana ny omby, mba hahatonga ny omby ho afaka miara-miasa io tahaka izao. De ty hazo ty zany lay zioga de misy mitarika any iny makany amin'ilay na sarety na na sarety na ilay angadin'omby na toy izany fa apetraka eo amin'ny soroky lay omby izy io de le omby zany anankiroa amin'izay fotoana izay lasa afaka miara-miasa voalohany fa io ihany koa no ahafahana mitarika an'le omby hoe mivily à gauche na à droite, zay no filazantsika à gauche tika, droite tika sy ny isan-karazany de mivily akaviana akavanana de io no mitarika an'le omby ka ny angan'izy io amin'ny teny latina de tena fanandevozana mihitsy satria terena zany azo lazaina hoe terena le omby anaraka ny lalana tianao andehanana le omby anankiroa. Zay ny antsoina hoe zioga de hitantsika ny lalàna zany teo dia sy ny fomban-drazany jiosy zany teo de zioga napetraka teo amin'ny jiosy, zay tsy zakan'ny jiosy ny mitondra azy de tak'izay ihany koa ty ka lay zioga ny Jesoa Kristy eto dia lay zioga hafa indray zany fa ny zavatra ny zioga Jesoa Kristy eto zany de lay fahefan'i Jesoa Kristy zay mibaiko anao ka rehefa ny olona anankiray zany rehefa avy nanantona na handray an'i Jesoa Kristy na nakany amin'i Jesoa Kristy dia lasa miditra eo ambanin'ny fahefan'i Jesoa Kristy, lasa mpanompon'i Jesoa Kristy. Rehefa mijery ny Romanina toko fahaenina tsika de mahita hoe taloha nareo izy mpanompon'ny ota, andevon'ny ota de zao kosa tolory tahaka izany kosa ny tenanareo ankehitriny ho mpanompon'Andriamanitra ho andevon'ny fahamarinana. Zay. Fa ny olombelona zany de tsy maintsy misy zioga foana eo aminy, eo antsorony, zavatra atao eo antsoroka hitarika anao ny atao hoe zioga. Ka na ianao ny fahotana ny zioga mitarika anao na Andriamanitra no tompo mitarika anao, fahefana rahanao. Zay. Tsy maintsy misy an'izay fa tsy misy olona hoe za de za ny tompon'ny tenako de zay tiako atao ihany ny atao fa tsisy an'izay. Raha izay ny ataonao de mbola le fahotana zany no mitarika anao. Fa misy olona hoe za tsy te hisy patron de miala amin'ny asa izy de manao asa tena fa rehefa avy eo nge ny client ihany no lasa patron ny mibaiko anazy ary zany ny olana amin'ny asa tanàna malagasy tsy vita ara-potoana le izy satria te ho tompon'ny tenany izy tsy baikony izaniza de tezitra ny olona rehefa mampanao asa any aminy satria
tsy manaja n'lay olona zay le client zany izy a, ka tsy maintsy misy fahefana eo ambonitsika fa iza ny fahefanao. De rehefa niala tamin'ny fahefan'ny lalàna sy ny fahefan'ny fomban-drazana sy ny fahefan'ny fiarahamonina zao tontolo zao zay mibaiko anao ianao, de miditra amin'ny fahefan'i Jesoa Kristy, miditra amin'ny fahefan'i Jesoa Kristy. Zay zany a ny vahaolana raha te tsy hiasa fatratra sy tsy havesatretina, manaiky mandray an' Jesoa Kristy a, de avy eo manaiky ny fahefany, ka ny fahefan'i Jesoa Kristy a de ambarany sy hitantsika ao anaty baiboly. Fa ny fahatelo manaraka an'izay ihany koa de le mianara amiko, mianara ale mianareto moa zany de avy am'le teny hoe mpianatra, matetesa ny mpianatra, de avy am'izay ihany lay mianareto, zany hoe manao mpianatra, lasa mpianatra Jesoa Kristy. Ary ihany ny olona ny kristianina betsaka tsy te hianatra rehefa hoe fa nandray an' Jesosy de mety ho azy ny fiainana de tsy te hianatra, fa tena nylazainy mihitsy eto ny ziogako aloha, misy zioga mafy tsy maintsy arahanao zany, misy mitarika anao, de Jesoa Kristy le mitarika anao. Fa rehefa avy eo de mila mianatra amiko ianao, lasa mpianany ianao. Ny mpianatra eto zany le disipla, le disipulan Jesoa Kristy, de lay miaraka amin'ny isan'andro, de mifandray amin'ny isan'andro, de mahita tsy le zavatra teneny fotsiny fa le zavatra ataony sy le maha izy azy mihitsy. De ity le lazaintsika amin'izao fotoana izao hoe lasa mitovy endrika amin'ny Jesoa Kristy mihitsy. Zay le tadiavin'ny tompo amintsika, tsy vitany mandray azy, tsy vitany manaiky ny fahefany, fa mitovy endrika, manahaka an' Jesoa Kristy, manahaka an' Jesoa Kristy. Zay zany ny vahaolana zay apetraky ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka tena ao anatin'ny geja, anatin'ny raritsaina, ao anatin'ny stress ianao de mila fitsaharana, satria ny vokany dia fitsaharana. Izaho no hanome anareo fitsaharana, ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny fitsaharana voalohany indrindra zay mipetraka eto moa zany ny teneny tena tsindriny tsara mihitsy eto amin'ny tapafaharoa, hoe le fitsaharana ho an'ny fanahy io, tsy le fitsaharana ho an'ny vatana ihany, tsy repos fizika fotsiny io, tsy repos mental fotsiny io, fa tena repos spirituel mihitsy no zavatra omeny Jesoa Kristy atsika, satria ny avizanantsika ny mengy avany ny avizanantsika. Fa na tsy miasa tsy manao ninina ary ianao rehefa miasa saina ianao vizana ihany, kanefany na tsy miasa sy tsy miasa saina, tsy mihetsika raha vatanao tsy miasa saina ianao fa rehefa mahita ny fahamelohanao ianao, ny culpabilité anao ianao, de vizana ihany ianao amin'ny fiainanao rehefa avy eo, rehefa mieritreritra an'izay. De betsaka ny tsy te hieritreritra an'izany amin'ny fiainany kanefany tsy maintsy menjady any aminy zany. De zany mahatonga ny malagasy ny teny hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Ka lay fitsaharana amin'ny fanahy eto zany dia lay fitsaharana, le famelan-keloka zay omen'Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy rehefa nanaiky azy ianao. Ka ny famelan-keloka tompoka eto le mila ianarantsika, de tsy lay famelan-keloka talohany nandraisanao an' Jesoa Kristy ihany, fa ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra, ny fahotanao zay nentin' Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, de ny fahotanao talohany nandraisanao an' Jesoa Kristy, ny fahotanao zao ary ny fahotanao mandra-pahafatinao. Zay ny mahatonga ny Romana 12:1 milaza hoe koa amin'izany de tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Tsisy intsony fanamelohana. Izay le mampitsahatra atsika, zay le mampipetraka atsika, zay le mampilamina amin'izay rehefa manana an'izay. Fa be de be ny tsy manana an'izany. Nanaiky izy hoe voavela eloka tany aloha, fa zao izy tsy maintsy miezaka mafy manao ny sitrapon'Andriamanitra, miezaka mafy manao an'ity sy manao andry, mandeha ary sy manao andry, kanefany dia tsy mety mahita filaminana amin'ny fiainana. Fa rehefa fantatrao fa efa voavela ny elokao rehetra, dia me fitsaharana ho atsika zany. Fa ny fitsaharana faharoa ihany koa, satria fantatro zao ny tianao tenenina zay indray neny faly, fa mila afaka toavana koa inge, de mila manao zavatra fa tsy hoe mipetrapotsiny zany mitsahatra zany. Eny tompoko, tsy mipetrapotsiny no mitsahatra, fa mila manao zavatra. Ary zay le zioga, zay inge le zioga entina eto
saingy ny mahatsara fitsarana an'le izy amin'le zioga entina sy le zavatra atao dia ozy izy hoe mora ny zioga kosa izy ary maivana ny etako. Fa maninona ny mora ny ziogako ary maivana ny etako a dia tsy otra le izy satria io nefa nentin' Jesoa Kristy ianao manao a fa le izy efa nentin' Jesoa Kristy. Ny zavatra rehetra zay tokony ataonao dia deovara tokony ataonao ny asan'ny tompo, zay tokony ataonao dia ataonao ny asan'ny tompo. Tsy ataonao mba ahazahoanao fahombiazana, tsy ataonao mba apetipety ny fiainanao, tsy ataonao mba ahazahoanao sitraka amin'Andriamanitra, fa ataonao zany vokatry ny famelan-keloka sy ny fihavanana efa azonao tao amin'i Jesoa Kristy. Vokatra. Ary eto izy rehefa miresaka an'ilay hoe mianara amiko, dia ny manome tohiny izy hoe mahalemy fanasa tsy miavonam-po io lay hitoviana ny Jesoa Kristy. Any zany le mila mitovy amin'ny Jesoa Kristy. Ka inona ny hitoviana amin'ny Jesoa Kristy? Jesoa Kristy raha tetỳ ambony tany dia nahavita ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, nahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona ny antony? Noho ny fitiavany ray. Ny nanesika an' Jesoa Kristy dia fitiavana. Zay no mahatonga azy hoe malemy fanahy sady tsy miavona-po. Dia izay motivation zay koa no hetsika tian'ny tompo ananantsika rehefa manahaka azy isika. Ny anaovako zavatra dia tsy hahatonga azo sitraka amin'Andriamanitra na tonga anao tian'Andriamanitra, satria raha tsy manao an'io dia lasa tsy naman'Andriamanitra, lasa tsy zanak'Andriamanitra intsony, lasa very ny famonjena. Tsy manam-pitsaharana tompoko ny olona matahotra ny famonjena ho very, satria efa vita tsisy olona mahatana famonjena satria tsy namonjy tena ianao fa novonjeny Jesoa Kristy. Raha tsy hoe namonjy tena anga ianao, fa ny kristianina tsy namonjy tena fa novonjeny Jesoa Kristy, dia tsisy mahatazona ny famonjena fa Jesoa Kristy ny mihazona ny famonjentsika. Rehefa izay no ao anatinao dia ny antony anaovanao zavatra tsy hahatonga anao voavonjy ao anatrehan'Andriamanitra fa famaliana fitiavana an'Andriamanitra. Isika tia azy satria izy no efa nity antsika voalohany. Dia izay fitiavana voalohany zay no avalintsika, dia izay no mahatonga antsika manao zavatra ho an'ny Jesoa Kristy. Ny zavatra rehetra rehefa atao am-pitiavana dia hitantsika fa le fahefan'i Jesoa Kristy zany lasa mora le zioga ary lasa maivana ny entana satria ataonao amin'ny fitiavana le izy, ary indrindra ataonao miaraka amin'ny Jesoa Kristy. Satria lasa miray zioga amin'ny Jesoa Kristy ianao zany. Amin'izay fotoan'izay tahaka an'ilay omby anankiroa teo, zay le sarina zioga moa zany zay ampiasain'ny Jesoa Kristy tena no laza an'izay. Dia lasa miaraka aminy ianao, dia miaraka manao zavatra aminy ianao, na marimarina kokoa izy ny manao an'ilay zavatra. Ianao manao fa izy koa manao an'ilay zavatra ao anatiny. Ka ny fiainana kristiana tompo dia fiainana mianatra. Nalaza be koa tamin'ity herinandro ity ny school challenge. Dia ny ankamaroany na kristiana na tsy kristiana, ny hitako aloha zany eo amin'ny 20% ny hitako amin'ny school challenge eo, dia rehefa voatanisa daholo hoe tariny EPP, tariny CEG, tariny lycée, tariny université, dia afarany hoe fiainana. Mbola mianatra ampianarin'ny fiainana foana ny olona. Fa eto Jesoa Kristy no mitarika antsika hianatra aminy, hitovy aminy, hanahaka aminy, hanana fitiavana tahaka azy, dia hanao zavatra ampitiavana tahaka azy, satria efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra, fa tsy hanao zavatra azo sitraka amin'Andriamanitra intsony zany. Zay no azahoana fitsaharana. Ary zay no amaranantsika azy amin'ity dia ny Isaia 5:1-3. Fa izay manantena ny tompo kosa dia mahazo hery vao. Elatra no ekarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Zay zany ny andrasan'ny tompo antsika, dia itsika manantena azy, itsika miankina aminy, itsika matoky azy fa tsy matoky tena, itsika mipetraka eo amin'ny ziogany, manaiky ny fahefany, manaiky ho ampianariny, mitovy endrika azy aminy, banjina azy, miara-miasa aminy. Rehefa manantena ny tompo tsika, miandry ny Jehovah ozy izy ny baiboly famakitsika, dia mahazo hery vao, mandroso hery kosa, mahazo hery vaovao. Dia lasa tahaka ny voromahery. Io le sarina voromahery hitantsika io. Asa rehefa mba nijery ianao hitanao fa ny sarina voromahery dia tahaka izao foana ny sary hitantsika. Tsisy ataon'ny voromahery afa-tsy mamelatra ny elany. Ny voromahery dia kely fotsiny no mikopaka elatra izy,
fa velariny fotsiny ho elatra an'io a de tongilana makatsy makary miakatra midina izy a de iny no mitondra anazy iny elany iny no mitondra anazy mampandeha azy zay iny mahatonga ny vorony mahery ho mahery ka eny fa nahatramina ondry ombikely ny voalavo sy ny bibilava sy ny sisa moa zany de fa mamay mihitsy anaovan'ny voro mahery azy fa de vita ny daholo ny mandrapaka any ny trondro fa mandeha mafy be voro mahery io fa voro mahery io tsy mety reraka satria maninona tsy izy tsy mampiasa ny hery be deabe rehetra izy mahavita zavatra be deabe izy fa ny hery ampiasainy de tsy miainga avy aminy fa avy any amin'ny tompo ny anaovany eny reny satria izy tsy le mikopa-kelatra be fa iny volony iny fotsiny volony elany iny fotsiny a sy mivelatra tahaka izao iny fotsiny a de zay iny mahatonga hoe na miazakazaka ary izy tsy satratra na mandeha ary izy tsy reraka satria tsy izy ny manao le zavatra rehetra fa ny tompo zay nanome ny rivotra sy nanome ny elatra ho azy fa de ataony de manaraka fotsiny a an'izay onjan'izay zavatra zay de mahavita miaza mihoatra noho ny biby rehetra ny voromahery de tahaka izany koa ny kristianina rehefa manan-tena ny tompontsika rehefa miankina amin'ny tompontsika satria manantona azy mitondra ny ziogany ary mianatra eo aminy dia tsy reraka mahazo fitsaharana ny ataontsika de mamelatra elatra tahaka izao fotsiny de mahazo hery vaovao de ny tompony manao ny zavatra rehetra fa mahavita zavatra be deabe tsika kanefa ao anatin'izany de tsy reraka fa raha vao ny hery ny tenanao foana nao zavatra de mora reraka ianao mahita olona betsaka tahaka izany manao ny asan'ny tompo izy fa avy eo izy menimenina amin'ny olona rehetra za foana ve ny anao an'io fa maninona ny za foana ny hafa tsy manao mihitsy ny hafa ka ianao sy ny tompo anie io e de manao an'izany fa itsika rehetra mety ho latsaka ao anatin'izany mba mety latsaka koa indraindray hoe efa manao foana isan-kalahady manao podcast sy ny rehetra fa ohatran'ny vitsy kely ihany zany manao j'aime zany fa de miverina mampahery ny tompo hoe tsy zay ne ny antony havelomanao ry faly manao ny asako ianao a de miankina amiko ianao a de mena elatra ianao tahaka ny voromahery a de na miazakazaka ianao na mandeha ianao a de tsy vizana ianao satria za no manao an'le izy fa ianao de miandry anao matoky anahy fotsiny a de mahita fitsaharana ianao rehefa mahita fitsaharana ny fanahinao ianao de mahita fitsaharana ny sainao de mahita fitsaharana ihany koa ny vatanao rehefa avy eo de milamina ianao fa tsy ho arery zany a fa antenaiko fa ho antsika rehetra ihany koa a entsika hiatrehana nyity herinandro vaovao ty mirary soa indray eo